Kosa ny fampalalamba avao amin'ity takariva ity izay ny makasika ny eo anivon'ny synodam-paritany arivo avaradrano fa notontosaina androany kosa ny hetsika fionamben'ny synodam-paritany Antananarivo atsimo tetsy Antsahamanitra no nanatanterahana izany fionambe izany amin'ny ankapobeny dia ambom-pionan'ny mpino kristianina ity andro androany ity raha ny teny Antsahamanitra teny no jerena ny akon'izay ary. Toy ny fanao isan-taona dia notontosaina androany ny hetsika fionamben'ny synodam-paritany Antananarivo atsimo izay tanterahan'ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara. Ny hetsika dia natao fampifondronana ny mpino ary koa fanaovana ny atsidiom-bonana hiasana miaraka amin'ny fiangonana FJKM. Mampiavaka azy aloha voalohany indrindra dia ny anatanterahana ilay hoe fiaraha-mivavaka sy fampifondronana kristianina rehetra izay miara-dalana atao anatin'ity synodam-paritany Antananarivo atsimo ity. Misy fitandremana 570 ato ary mbola misy fitandremana ray vaovao ny ao Manala. Ny fampiraisana an'ireo vahoakan'Andriamanitra ireo zany araka ny fandaharan'ny synodam-paritany no tanterahana amin'ny alalan'izao fandaharavahana iraisana izao. Manaraka an'izany dia ny fotoana tahaka an'ity koa no ahatsiarovana manokana ny ray aman-dren'ny président synodal izay mitondra sy mitarika an'izao synodam-paritany izao ho fitondrana azy mianakavy amin'ny bavaka ary ho fanohanana azy koa amin'ny lafiny ara-hita maso zany amin'izany andraikitra sahany izany. Nandritry ny hetsika androany moa dia nisy ny fotoam-pivavahana izay narahina tamin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Teo ihany koa ny fanolorana mari-pakasitrana sy fanampiana ara-materialy ny ray aman-dreny mpitarika ny sinoda. Nofaranana androany ihany koa ny hetsika rehetra izay tanterahan'ny synodam-paritany Antananarivo atsimo amin'ity taona 2024 ity ary izy kosa ny fandahara-potoana hafa izay hiatrehana ny fandahara-potoanan'ny sinoda ho an'ny taona vaovao.